Nantanteraka fihaonana tampanao gazety kosa ry zareo teo anivon'ny club développement et éthique na ny CDE no mety ho fiatraikan'ny fifidianana fihodinana faharoa ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena no navotran'izy ireo tao anatin'izany fihaonana tampanao gazety izany izy ireo moa etsakilany dia nanambara fa manana ny candidat ho tohanany ao anatin'izany fifidianana fihodinana faharoa izany. Manahany sy nikorotany eto amin'ny firenena ny club développement et éthique na ny CDE aorian'ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha tsy mifanalavitra ny antotanisa azon'ireo candidat roa hifanandrina. Isan'ny voatra zany nandritra ny valan-dresaka nataony tetsy amin'ny fitoerana Arope tsy faravohatra ary nampitondraina ny loha hevitra hoe les enjeux du second tour des élections présidentielles du 20 décembre. Tovitovy tamin'ny résultat second tour tamin'ny enina amby sivifolo fifidianana amin'ity zany hoe 0,4% nelalela-baky amin'ny voalohany sy ny faharoa dia raiky zaliaty. Aloha zava tena raiky to satria mazava tsara hoe ny ambiance fa mila ekara zany any amin'ny 10% any mba tsy isin'ny ady an-trano eto. Raha ohatra n'izao zany fikarakarana valim-pifidianana amin'ny deuxième tour dia mety misy ady eto satria mampiahiahy mihitsy ny fomba fitantanana ny fifidianana ankehitriny. Lany amina rengarenga ny volo hitatsika t-shirt hitatsika samy fito zany dia mifito. Ny CDE dia efa nilaza ombenombieny fa tsy feno ny fipetrana tanterana ny fifidianana kanefa dia nirosoana hatrany zany. Tompona ndraikitra arak'izany hoy izy ny mpanao politika satria tsy kilalaon-jazy ity. Niditra ihany ianao, rehefa niditra ianao zany tokony ekena valim-pifidianana fa ho anay zany dia mazava hoe rehefa nandeha premier tour dia misy ny second tour. Mazava zany tsisy diniany intsony mikasika an'iny hoe averiko tsara hoe ho anay rehefa nandeha premier tour dia misy ny second tour satria tsy maintsy tuizana zany le izy na dia hoe nisy ary tsy mety teo anatin'ny fandehan'ny fifidianana. Ho an'ny CDE hatrany dia tokony hanao fafamindra ireo candidat hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa raha tia azo fanohanana avy amin'ny hipesiny maro. Atao amin'ny côté ato zany mahagaga tsy mahay misintona lesona asa fa mbola manao foana politique d'exclusion. Zay politique d'exclusion zay manazava ny scorny Andriamatoa Baiso tany amin'ny faritany satria tsy zakan'ny olona tany amin'ny faritany le toetra ratsy mbola tsy niova. Zay ny zava-misy tamin'iny tao anatin'le hoe problème na tonga miresaka hoe ina moa problème mitranga tany amin'ny faritany. Ny safidy ny anohana an'Andriamatoa Robinson Jean-Louis candidat ny atoko avana sy ny atoko lafy ravalomanana moa ny CDE amin'ity fihodinana faharoa ity.